Aleloia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 7 ny volana avrila 2024. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra izay nasehon'ny Tompo tamiko tamin'ny asabotsy voalasa teo divaraina izany, tao anatin'ny torimaso izany no nampisehon'ny Tompo ahy zavatra anankiray izay tena fampitandremana antsika tokoa. Ka alohan'izany Tompoko dia manasa anao aho ary vavaka amiko hametrahantsika an'izao fotoana izao eo anatrehan'ny fanahy masina. Hiara hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, misaotra anao izay. Midera anao, mankalaza anao Jesosy satria ianao no Andriamanitra. Ianao no Tompony Tompo sy Mpanjakany Mpanjaka. Tompo malala ho misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao. Mitenena Tompo tahaka ny fahazaranao. Tompo malala ho arovy izaho sy ny ankonako ary ny olonao tsiraray avy eo ambanin'ny tana maherinao. Fanahy masina ho fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy masina ho ary mangataka anao fanahy masina. Oky ianao handray ny contrôle an'izao fotoana izao. Oky ianao hiteny amin'ny alalako ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany fanahy masina ho. Ka mitenena fanahy masina aminay olonao tsiraray avy. Ampianary foana izay, anary foana izay satria kely sady ho avy ianao Jesosy. Tompo malala ho ianao nefa niteny hoe roay ny devoly dia handositra anareo izy. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako. Ny asa mata satana rehetra zana-tsipika izay mitady alefany anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy hanan-kely tsy hanam-pahefana aminay zany Jesosy satria ny ranao dia manda afo manodidina anay. Ka entiny rivotra toy ny lavenona any andavaky ny elo ny asan'ny maizina rehetra. Misaotra anao Jesosy io. Tano izay fa tsy mantana anao. Misandrata Jesosy io. Oky ianao no hisandratra fa izao kosa dia hietry ambany dia ambany. Misaotra raha io. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, tamin'ny asabotsy lasa teo dia nampiseho zavatra hay ny Tompo tao anatin'ny nofy. Izany hoe ny zoma hifoan'ny asabotsy izany fa efa sabotsy satria efa ho divaraina izany no nanofy aho. Ry havana, tao anatin'ny nofy dia nahita aho teny amin'ny lanitra ambony izany. Eo amin'ny rahona zany zany hoe tsy tena hoe any an-danitra akory fa eo amin'ny rahona ambony izany dia hitako zany misy paozina loha maromaro zany izy ireo. Ohatrany hoe lohana olona zany no tiako ambara eto zany paozina loha zany fa ilay izy zany dia amin'ny paozina hitanareo le asehon'ny olona na amin'ny telefaonina antsika izany na amin'ny ordinateur zany misy ilay hoe smile. Reny zany no hitako. Dia ngeza be zany izy ireo. Ngeza be zany izy ireo dia mena be ary mitovy zany ohatrany hoe paozina rahona zany no ataony izany. Azonareo angamba no tiako ambara izany. Izany hoe ohatrana forme avy amin'ny rahona izany no alainy izy ireo zany. Dia loha fotsiny zany no ambarako eto dia le paozin'ilay hoe tsiky izay mantsy anatin'ny telefaonina. Ilay izy zany amin'ny teny gasy hoe tsiky. Ilay paozina tsiky zany dia misy zany ohatrany hoe manao clin d'œil, hoe mikipy maso ilany zany. Dia hita zany fa tena hoe ratsy zany ireo paozina loha eny amin'ny rahona zany eo ambanimbany eo zany dia mena be zany ny lokony izy ireo. Ary koa zany ny rahona zany ilay misy azy dia mena zany. Ry havana, tena fampitandremana ho antsika izany. Satria nampafantatra ahy ny fanahy masina fa i Satana dia romotra tezitra mafy amintsika zanak'olombelona. Eny amin'ny rahona ambony no nampisehony izany. Izany hoe tsy mipaika amin'ny lanitra fa eo ambanimbany kely eo zany amin'ny rahona zany. Ry havana,
Hitantsika tsara fa amin'izao vaninandro iainantsika izao dia be ny zavatra miseho. Efa kely sisa dia ho avy ny tompo. Ary izany famantarana nasehon'ny tompo izany tao anatin'ny nofy dia mampiseho ny fahatezeran'ny Satana amintsika zanak'olombelona. Ny tany manontolo mihitsy izany. Noho avy eo izany tao anatin'ny nofy dia ny antso any zanako vavy aho izany ampiseho azy ilay zavatra hitako. Noho ny tonga zany zanako vavy hijery teo akaikiko dia efa nanjavona zany ilay izy. Efa afaka zany ilay zavatra hitako zany. Ry havana, ny tompo zany nampiseho ahy izany zavatra izany mba hampitandremako anao na iza ianao. Hampitandremako ny eran-tany mihitsy. Ilay endrika hoe mena sady ohatrany hoe manao mikipy maso ilany ary koa zany ny paozin'ny vavany dia manambara izany tompoko fa tena efa tezitra mafy ny fahavalo satria ny endrika hoe mena dia fahatezerana izany. Ary noho ny niresaka tamin'ny zanako vavy aho, nitantara taminy izany ilay nofy eto zany efa nitantara taminy aho, efa hoe tsy anatin'ny nofy intsony izany, dia niteny tamiko zanako vavy hoe tezitra izany satria mena tsinona ilay izy. Tahaka an'izay ny anatin'ireny smail ampiasaintsika ireny izany. Amiko tsy dia tsara loatra ny mampiasa ireny sary kely isan-karazany ireny. Tsy tena tiako firy mihitsy ny mampiasa an'ireny. Ry havana, mila mitandrina isika fa ny tompo dia ho avy hitsara ny tany. Ary Satana dia tezitra amintsika zanak'olombelona. Manambara ny ao amin'ny bokin'ny Efesiana, mety efa fantatrao angambany ao amin'ny toko 9:2-10, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe: fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Ry havana, tsy mitolona isika amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Eny amin'ny rivotra ny fanahy ratsy izay miady amintsika. Eo ambony kely eo izy amin'ny 1:10 dia miteny ny tenin'Andriamanitra, miteny toy izao hoe: tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Amen. Ry havana, manambara marina izany fa eny amin'ny rivotra ambony ny fahavalo izay iadivantsika. Dia i Satana sy ireo devoliny izany. Ry havana, any amin'ny bokin'ny Apokalipsia 2:10 dia manambara marina fa ho avy ny fotoana hianjerany, hanazerana azy ety ambonin'ny tany. Hananjerana any Satana sy ireo miaramilany ety ambonin'ny tany. Ry havana, ho avy izany zava-doza no iseho ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia 2:7 aoka ianao no amaky izany. Manambara marina fa nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy Satana. Ry havana, loza ho antsikany ny zavatra miseho eto amin'ity tany ity amin'izao, ary koa amin'ny ho avy mbola ho zava-doza mihoatra lavitra ny anjo ho an'izay tavela eto ambonin'ny tany, raha ohatra tsy tafakatra ho any an-danitra. Ry havana, mifoaza fa ho avy Jesosy. Izay tompoko ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina ety ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Mahereza tompoko, mitadiavany Jesosy, mibeba, miala amin'ny ratsy rehetra, fa ny devoly fahavalontsika dia mierona toy ny liona mitady izay arapany.
Any amin'ny bokin'ny Petera no misy an'izany. Aleo omekonao ihany ny verset ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany 5:5. Io no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia ho faranako ny fotoana. Mahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, mahereza tompoko, miorena tsara amin'ny finoana ianao. Toero ny devoly dia andositra anao izy. Toero ny devoly dia andositra anao izy. Zany hoe roa izy dia andositra lavitra anao. Mahereza tompoko, voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.